Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe ny arabanantsika rehetrarehetra fa be mahita anareo eto androany dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy. Dia monina fiadana tompo ao amintsika rehetra izay tratrantso eto amin'ity androany ity dia makasitraka anareo na dia efa taratara tsika vao manomboka dia io nareo mbola eo dia mialana tsiny fa takany mahazatra misy ny fanelingelenana dia mbola nisy ny fanamboarana kely tsy maintsy natao dia tsika koa tsy kivontsika, alleloia. Dia kely avadiny fitra mihotra kely efa adindray zany ny varantsika androany nefa dia za misaotra anareo, alleloia. Misaotra anareo satria mbola reo nareo anapavy Erika Raka ny teto say anapavy Olivier Tsimandresy ny Erika Raka, ny aina Preta, Angela, Fifaliana, Beamry, Mama Valtina, Erika, Fifaliana Fita, Vaonila, Mariso Andrina, androany vao hitako teto tonga soa ianao, Jaotina, Mama Valtina, Olivier Tsimandresy, Jesosy ianao Ianitra Nirina, Angela Io, alleloia, Sandrine Erika, Berthe Sava, Marie-Jo, Elisa Tsiala, Marie Rafa, Rodine Marie, Olga Raja Mandim, Rolie Anis, VDV, alleluia, Terira Albenja, ekaneo vao tonga daholo, Jonathan, Iajasika Patitsisa, Ondra Raza, Itody Raonso, Mioraka, Lala Selina, Maivare, Lantonirina, Lucia, Only, izay ireo vitako indray Yama, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra, Terira Albenja, tahiny tompo mety Véronique, Emer Manambotsoa, tahiny Jesosy daholo falibe za mahita anareo ary dia fiadana tompony eo amintsika tsirairay avy dia matoky tsika fa alleloia, matoky tsika fa amin'ity androany ity dia ho vita hatramin'ny farany indray izao fandaharantsika izao. Misy filazana kely ataoko antsika rehefa avy eo fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia hitondra vavaka amintsika ny anabavitsika Iaina, hitondra vavaka izy hanomboantsika izao fandaharana izao dia mba hametraka an'izao empetra-tanan'Andriamanitra dia andao ary mampandrosoantsika ny anabavitsika Iaina avy eto Frantsa, izy no hivavaka ho an'ny fandaharana. Teny tompo anabavy Iaina. Tsika rehetrarehetra dia araka hivavaka tsika hanomboana ny fotoana. Jesosy mahalala anay io, misaotra anao izay amin'izao fotoana omenao anay izao. Misaotra anao Jesosy fa mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra anao izay Jesosy fa mbola afaka tafavory eto indray amin'ity alina ity. Dia efa tara raha Jesosy fa tsy navelanao sy izao fandahan'izao satria mbola te hampahery anay ianao Jesosy ary mbola te hiteny aminay ianao ary mbola te hindrafo aminay ianao amin'ity androany ity. Dia makasitraka anao izay Tompo, makasitraka anao izay ny amin'ny tontolo andronay tsirairay avy, makasitraka anao izay ny amin'ny fiarovanao anay androany tontolo, makasitraka anao izay ny amin'ny ranao izay miaro anay teny an-dalana Jesosy ary misaotra anao fa ny fahavelomanay dia avy aminao, ny rivotra iainanay dia avy aminao, na ny sakafo nohaninay Jesosy dia tsisy avy aminay izany fa avy aminao irery ihany. Dia misaotra anao izay Tompo malala, dia mbola andreto izay Jesosy mbola miakohaka eto anatrehanao amin'ny tsy fahamendrehanay tsirairay avy, amin'ny fampetipetenanay Jesosy, amin'ny mahazay anay Jesosy no iakofanay eto anatrehanao Jesosy dia mangataka aminao izay mba ho diovy, mba lerahanao Jesosy hanala ny fahalotoana rehetrarehetra aty anatinay amin'ity alina ity, mba ahafahanay mahita anao, mba ahafahan'ny teninao koa miditra aty anatinay Jesosy. Mangataka famindrapo aminao izay tsirairay avy, raha nisy zavatra mety tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao nataonay na dia nieritreretinay fotsiny ara Jesosy dia mamindrafo aminay. Fa izay Jesosy te hahita anao, izay Jesosy te handray ny teninao ary te hisaotra anao izay te hideranao izay amin'ny zavatra rehetrarehetra nataonao teo amin'ny fiainanay eny Jesosy, fa na dia fisaorana fotsiny ary aty anatinay amin'ity alina ity Jesosy dia raiso izany Tompo malala mba ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Dia anjaka ho feno ny connexion Jesosy mba tsy ho tapatapaka na ny miainga avy any amin'ny pastery izany Jesosy na amin'ny tsirairay avy izay mandray an'izao fandaharan'izao Jesosy dia aoka tsy ho tapatapaka fa ny rahanao Jesosy no andrakotra an'izany ary ny satana izay manelingelina na inona endrika fanelingelenana rehetra Jesosy dia tsy ambininy izany, tsy anankely izany aty alina ity fa izay dia tsy maintsy mahery izay ary mangata ny fanatrehanao feno izay hombanay tsirairay avy Jesosy ary aoka ny teninao izay ho zaran'ny mpanompoana hoe Jesosy tena epaka aty anatinay Jesosy ary nomezanay voninahitra ny anaranao. Dia misaotra anao sahady izay Tompo malala ary manatra feno ianao Jesosy any tokantrano tsirairay amin'izao fotoana izao dia omeo hery izay
rehetrarehetra eto, omeo hery izay kivikivy eto, omeo fahasalamana izay mety marary, izay mety miadi-tsaina Jesosy amin'izao alina izao tsisy ho very maina izay tonga eto androany fa handray hery avy aminao, handray fanasitrahana avy aminao, handray fanavaozana avy aminao indray, dia mankasitraka anao izay Jesosy anao irery ihany ny fonarana. Amen. Alléluia. Be ny anabavintsika iaintsika tao anatin'izay vavaka izay. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia heno hirintsika. Alléluia. Androntsika no hira anankiray nomboantsika an'izao fotoana izao dia ho feno fanatrehan'Andriamanitra ny fotoanantsika. Mahery fa tsy maintsy mahery ianao miala eto. Alléluia. Manomboka androany moa dia ataontsika miseho amin'izay sarin'ny ankizy teo aloha nisy fotoana tsy naseho kely ny sarin'ny ankizy mandray anjara. Manomboka eto ataontsika mipoitra amin'izay ny sarin'ny ankizy nisy antony moa tsy nanaovana an'izay teo dia amin'izao fotoana izao izy ataontsika mipoitra amin'izay nareo. Halleluia. Miloha zavatra rehetra aloha ataontsika heno hira dia mahereza retatra amin'ny farany hiaraka antsika amin'ny adiny iray sasany eo tena hoe ifampaheritsika heno hirintsika heno vavakantsika mitoriteny hiaraka amin'ny raha Jonathan-tsika androany amin'ny toriteny rehefa alohantsika mbola milohan'ny toriteny mbola heno fijona vavolombelona finaritra be ihany koa dia tahiny tompo pasteur Rondro mama Valtina hianatra nirina samondra razay fa rabaka toezamonga amin'izany tahiny Jesosy dao aritsika heno hira ndao ataontsika te fiainako angenao Jesosy tena fiainako ianao tena rivotra iainako ianao ary amin'izao andro farany izao raha tianao no tafajoro amin'izao dia azo atao ambinambiny Jesosy fa atao hoe tena fiainana mihitsy atao hoe tena fiainako tsy haiko aloha izay fandrenesanareo anahy mety tapatapaka angamba ny fandrenesanareo anahy raha fahitako an'ilay izy nefa efitsika eo aloha fa io alohan'ny misy dia ifatika ary eda erikaraka misaotra an'Andriamanitra ndao ary fiainako ianao rivotra iainako ianao feno finaritra rehetrarehetra. Zako mirana zany feno fisiko fiainako anao Jesosy fiainako ianao manodidina misaotra Jesosy
fiainako ianao e amen Jesosy a felisina ianao ianao malala fa tena fiainanay ianao Jesosy alleluia rivotra iainanay ho ahy ianao manirevy zay raha tsisy anao Jesosy tsy azonay ny aineratseo ianao Jesosy a fiainanay ianao tsy rendrarendranay ianao tsy fanampin-javatra fa tena fiainanay alleluia fiainako ianao fiainako fiainakano mifeily fisiko fiainakano manodidina ay tombo omeway lay fanainao Veriverery tompo fiainako ianao tompo fiainako ahy ianao Jesosy a Jesosy a amen a Jesosy a aorina zany izany tonga dia hitretsovakombelona raha vavolovelona aorina zany eo any fanahinao vavolombelona na vavorodinina amin'izao fotoana izao a tahiny tompo a na vavorodinina anao fitenenana raha ora na vavorodinina ndao ary eo tahiny tompo
manona fiadianan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny mpanaraka tsy tapoka amin'izao vavaka fiambinana zao. Dia eto manontena koa dia hijovavom-belona amintsika tsirairay avy noho ny herin'Andriamanitra amin'ny fitiavany antsika amin'izao fotoana izao. Ny tenako moa tamin'ny hetsika izay nataon'ny pastera tamin'ny Gilgala dia anisany izay nisy olo izay nino tamin'ny bavaka tamin'ny tsirairay avy tato grupy dia maharesy izay nampitiko tamin'ny tsirairay avy izy io dia mangataka vavaka aho za dia misy olo mirahalahy dia tena mpisotro toaka ary mpisesitry sigara dia angatahako vavaka amintsika tsirairay avy mba hiova toetra ary mba hanompo eo amin'Andriamanitra. Dia ireo ny anankiray tamin'izy ireo moa nandritra tamin'ny 2019 dia efa nindesiny tamin'ny bavaka tato izy satria tena olo mpisotro toaka ary mpiôla ary tia morengy ary tena miôla izy rehefa midika toaka ary rehefa misotro toaka izy dia mizaha hevitra izay tokony hialaovan'olona anaovana ady fombo dia izany zany no toetranazy ary rehefa misy morengy dia tsy mitsoaka izy rehefa tsy misy olo tsy aminazy tsy maintsy mizaha hevitra izy hizahan'olo hiadiany ary izy fotoana amin'izany dia tsy mizaha olo hilefa olo azy no hiadivany. Tena nampalahelo izany ilay ranadahiny dia nindesiko tamin'ny bavaka tato tamin'ny 2019 dia nitonga mibavaka izy ireo dia rehefa tonga hetiky Gilgala zao dia tsapako izy ireo tena efa elaela nitongasina mibavaka kanefa za dia mbola tsy naheno ilay eno amin'izy ireo tany tamin'ny fianakaviana. Dia rehefa tonga Gilgala dia nitesy nambariko antsika jiaby nitondra mibavaka izy ireo dia tonga ilay fifaranan'ny Gilgala iny dia teny pastera dia izay nahazo mibavaka afaka mijovavom-belona ary teniko moa mbola tsy niaino tsy naharegny feo tamin'izy ireo tany tantanàna amin'ny toerana izay nisy zahay tany dia tsy afaka zany jovavom-belona miaraka tamintsika tamin'iny sabata iny. Rehefa tonga tamin'iny alahady iny dia nisy taliana izy ireo dia nikorana niresaka tamiko ary nanontiniako ilay fombafomban'izy ireo tamin'ny toerana izay misy anay ao dia naharegny feo izay nahafinaritra za ny tenako tena ilay araiky fisotro toaka ilay mpiady fomba be zao ilay tia morengy io dia niova fo zany izy ary nanompo tena nivavaka amin'izao andro ianantsika zao ary neniny zany izy amin'ilay fisotroany toaka dia tena faly ny tenako tena faly rehefa nahareno ilay fivoagna azy amin'ilay fisotroany toaka ary nanompo tena nivavaka. Tena mankasitraka tena misaotra an'Andriamanitra za fa tena mahery Andriamanitra raha misy izay zavatra hentiky eo aminazy tena mamaly vavaka ilay Andriamanitra izay vavahantsika ry hava-malala tena azo misalasala raha hitondra enta mavesatra antsika eo amin'Andriamanitra tena mamaly vavaka antsika izy. Raha ny olona izay mpiretam-po eo amintsika moa rehefa manao zavatra izay karaha reny dia marary sainy miaraka aminazy ny tenantsika mirina ny tenantsika zany ny tenan'izy ireo satria ny tenako tamin'ny fotoanan'izay ny hava-malala efa nafoky ny saiko tena efa nafoky ny eritreritra efa tsy natako anatin'isaka zany izy satria raha tsy matin'olona izy dia mahafaty olona zany no anatin'ny eritreritra anatin'ny ranomaso isan'andro rehefa misy zavatra maresaka zany eo amin'ny tanàna efa mitseky ilay fo dia misaorina Andriamanitra fa namaly vavaka Andriamanitra nivavaka izy amin'ny fotoana izao amin'ny fiangonana advantista zany nanoloany tena amin'izao fotoana izao dia misaorina Andriamanitra voninahitra reriany ho azy
fiadanana ho antsika tsirairay avy. Misaotra antsika rehetra tonga mibavaka ary misaotra ny pastera koa izay mitrotro tamin'ny mibavaka tamin'ny fotoanan'izany 2019 zany tena efa nitera izy ary efa miova fo amin'izao andrianantsika zao. Dia izany moa fijerovako ombelona antsika tsirairay avy dia mahereja daholo dia mifikira eo amin'Andriamanitra fa manome zavatra mahasoa antsika Andriamanitra. Halleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka anabavy Rodinitsika fataizay fitsoana vavolombelona izay. Alleluia, manova olona Andriamanitra, mamaly vavaka Andriamanitra na olona aza hovainy. Alleluia. Eny tenin'Andriamanitra avy hatrany misaotra anabavy Rodina ny fitsoana vavolombelona, mino fa mampaheriny avy izany fitsoana vavolombelona izany. Alleluia. Dia izao aloha misy zavatra kely ty mba lazaiko anareo, angatahako kely fiaraha-miasa amintsika rehetrarehetra ty zavatra ty zavatra tena zava-dehibe tokoa izy ty fa tsy zavatra kely. Mampalahelo kely fa tamin'ny tao anatin'iny alim-bavaka iny rehefa fi ny alim-bavaka nataontsika iny dia nisy taminareo naray message amin'ny teny anglisy. Maray message tamin'ny teny anglisy hoe inona mbola narahanao an'io fandarana Aki Radio, inona ny anarahanao, inona anaovanao commentaire amin'io Aki Radio io, zay moa izy. Tsy inona ny anarahanao an'io fandarana fa inona ny anaovanao commentaire amin'io Aki Radio io, amin'ny teny anglisy le izy. Zay mba fiarahako miasa aminareo zany, zay mba naray an'izay message zay hoe mba mandefa MP amiko. Raha mba azonareo capturena sady mampitandra anareo satria alefa le message dia avy eo amin'izay ireo tireny afaka kelikely. Dia raha mba misy an'izay zany sanatria tonga any aminareo dia mba capture hoe mba ataovy capture d'écran dia mba alefaso aminah hoe le anaran'le olona manao amin'izay amin'ny teny anglisy le message. Eny raha misy koa sanatria amin'ny teny gasy mino fa tsy isy zay fa amin'ny teny anglisy le izy misaotra ny ranabavy aloha nampitana an'izay tamin'ny omaly. Fa raha misy aminareo mba maray an'izay dia mba alefaso MP aminah hoe ny anaran'le olona raha azonareo atao capture d'écran mihitsy fa mba ilaiko izay zavatra izay satria manimba asan'Andriamanitra zany olona izany ary mba tiako fantatra zany mba tiako fantatra iza io olona tsy za mantsy maray an'izy fa any aminareo any dia mba andefaso aminah raha azonareo vao maray an'izy dia capture eo dia alefaso aminah satria avy eo retireny le message inona ny anaovanao zay misy mino izy inona mbola nanaovanao amin'ny teny anglisy commentaire amin'io Aki Radio io dia alefaso aminahako le izy. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa. Dia zay ny amin'iny andoharantsika eno tenin'Andriamanitra antsika eno tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny rahalahintsika Jonathan amin'ity androany ity. Dia ao aorian'izay iverinay eto amelabelatra an'ilay tenin'Andriamanitra. Tany tompo rahalahy Jonathan anao ny fitenenana. Alleluia. Dia mbola fahamonana dana tompo amintsika tsirairay avy aminao alina manginy izao. Dia mbola fandray ny tena mampahery amintsika izary ten'Andriamanitra ao amintsika tsirairay avy. Dia raha vao androany ianao tonga faly be izay mandray anao. Raha efa eto foana koa ianao dia mbola faly koa izay mandray anao. Dia raiso ary ny baibolintsika rehetra fa mandray ny ten'Andriamanitra avy hatranytsika. Dia izany teny izany dia hitantsika amin'ny Jeremia 7 dia ny andiny 12 ka hatramin'ny 13. Jeremia 7 dia ny andiny 12 ka hatramin'ny 13. Dia rehefa hitantsika ny teny dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mandehana ka toy manatrika ny avaratra izao teny izao. Miverena ianao ry Israely mpihodina ho Jehovah. Tsy hampanjomona ny tavako aminao fa mindra fo ao Jehovah. Ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay. Kanefa kosa io ny akao tamin'ny Andriamanitra ao no nitinanao. Ary mivezivezina kany amin'ny hafa ianao teny amin'ny hazo maitso rehetra fa tsy mba nihain'ny feoko ianao Jehovah. Amen. Raha vakintsika ilay soramandry ery ambony ery dia manao hoe ny amin'ny anarenan'i Israely sy ny mbola andraisana azy indray. Raha azavaina kely zany ten'Andriamanitra zany dia reto zanak'Israely reto zany dia efa very, efa nariana hozy izy ilay ten'Andriamanitra fa noraisina indray. Inona moa nampahatonga reto zanak'Israely reto nariana? Dia izao, reto zanak'Israely reto mora miovaova amin'Andriamanitra. Mora miala amin'Andriamanitra reto zanak'Israely reto. Vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fisainan'ny zareo, vao misy zavatra tsy
tsy metimety amindry zareo dia lasa ry zareo miala amin'Andriamanitra, lasa ry zareo manompo aman-kafa. Dia izay ny antony nanarian'Andriamanitra azy. Fa ozy ilay ten'Andriamanitra, ilay soramandry nivakiantsika teo hoe sy ny mbola nandraisana azy indray. Halleloja. Zao raha ilay teny nivakiantsika teo dia hoe miverena amiko ozy izy Jehova ry zazam-piodina. Andriamanitra ry havana malala dia Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mpamindra fo. Ary izy na dia tahaka n'inona ary ny toetran'ireto zanak'Israely reto dia miala anenina foana Andriamanitra. Mitady ny fomba foana Andriamanitra hiverenan'ireto zanak'Israely reto aminazy. Ozy ilay tena Andriamanitra iray izay hoe tsy sitraka koza izy ny hafatesany ratsy fanahy, fa mba hialany amin'ny ratsy, mba hahavoavonjy ny fanahiny. Ohatr'izay moa ilay ten'Andriamanitra. Tsy sitraka Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy, ary tsy sitraka Andriamanitra ny hafatesany reto zanak'Israely reto sy ny hapotika an zareo reto, fa mba hiverenana amin'Andriamanitra. Dia izao, iza moa ny zanak'Israely? Raha amin'izao fotoana izao, ny zanak'Israely dia tsika reto. Tsika reto ny zanak'Israely dia tsika reto mora miovaova. Na za na ianao, vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny fisainantsika, vao misy zavatra tsy mety amintsika, dia iny lasika lasa menomenona, mametsina an'Andriamanitra, lasa manao zava-kafa isika. Vao tenin'Andriamanitra fotsiny hoe aza mitsangajanga, aza misotro toaka, aza mangalatra, aza mandainga, aza mitsiriritra vadin'olona, dia tsy mifanaraka amin'ny fisainantsika, dia lasika tsy mety aminazy zany Andriamanitra, dia miala amin'Andriamanitra. Izany ny toetrantsika ry havana malala. Fa nefa izao Andriamanitra dia miala anenina foana izy. Araka ilay niteneniko teo, Andriamanitra dia mbola tady ny fomba rehetra hiverenantsika aminazy. Satria izao reto zanak'Israely manalavitra an'Andriamanitra dia izao fampitehana foana matetika mahazo an-jareo reto. Ary ny fahavalo dia afaka manjaka eo amin'ny fiainan-jareo foana miala aminazy Andriamanitra. Dia izay tsy zakan'Andriamanitra mahita ny rehetra ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny olona, fa dia miantso izy. Verena amiko ianao ozy izy ry Israelim-piodina. Dia androany Andriamanitra dia teny amintsika hoe verena koa izy Andriamanitra. Izao tena mampalahelo moa ry havana malala, ary tena hoe zavatra tena hoe matetika toetrantsika mpanon'Andriamanitra dia izao. Reto zanak'Israely reto no niraisintsika voalohany ohatra. Raha mbola tany Egypta reto zanak'Israely reto dia mivavaka tamin'Andriamanitra. Jesosy io mba hafao amin'izao fanandevozana izao izay fa mijaly. Jesosy io hafao izay, vonjeo izay, tsy mora ny zavatra mahazo anay fa mba hampio izay. Mety mifadianina mihitsy ry zareo tamin'izany fotoana izany. Nanao alim-bavaka hoe Jesosy io tsy mora ngeny ny ajelalaovanay. Vao mifoha dia mivavaka, ny hariva mivavaka, vao matsiaro kely dia mitondra mbavaka mba hahafan'Andriamanitra. Dia izao Andriamanitra moa Andriamanitra mpihaino vavaka, ary Andriamanitra mpamaly vavaka, ny Andriamanitra ivavahantsika. Dia nivalo mivavaka ry zareo reto. Tafavoaka ny Egypta ry zareo, tafapitana ny ranomasina mena ry zareo. Fa araka ilay niteneniko teo dia adin'ny zareo vetivety izany. Tsy mora adin'ny zareo ny soa rehetra nataon'Andriamanitra. Tafapita kely ny ranomasina mena ry zareo dia iny dia nanao zava-kafa. Nanompo andriaman-kafa. Dia tahaka an'izany tsika olombelona, tahaka an'izany tsika rehetra indray dia izao. Rehefa mbola anatin'ny ady isika, rehefa mbola anatin'ny problème tsika, dia mahavitsika tena hoe miaro tory, manao fifadikan, manatrika fotoam-bavaka. Vao misy fotoana kely dia mivavaka, mihirahira fiderana foana eny an-dalana. Zany rehefa mbola ao anatin'ny ady isika, raha mbola hoe ao anatin'ny fisedrantsika dia tena vavaka. Jesosy io aiza ianao? Jesosy io tiako ianao? Jesosy io very raha tsy eo anila ianao? Fa izao vao mivaly mivavakantsika dia adinitsika ilay nanisoantsika.
Tsy tsarontsika tsony matetika fa dia intsika tsy hita tsony fa dia lasa. Dia mampalahelo ry havana. Mampalahelo an'Andriamanitra mahita an'izany hoe ty mpanompo izay nasiako soa izy Andriamanitra dia te lasa niodina, niverin-dalana. Mampalahelo izany ry havana. Fa androany raha nisy tamintsika reto ohatr'izany, mety hoe nahazo valim-bavaka ianao, mety hoe tsy haiko hoe inona ny zavatra nampangatsiatsika ny ara-panahinao. Androany Andriamanitra. Androany Andriamanitra miantso anasy ianao hoe miverena hozy izy ry zazam-piodina. Miverena amiko hozy izy fa tsy hampanjona ny tavako aminao. Andaontsika ry havana malala hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fontsika manontolo tahaka an'ilay nandraisantsika n'Andriamanitra voalohany indrindra. Tena hoe tamin'izany fotoana izany mety tadidinao tsara mihitsy angamba hoe ohatr'izao ny fomba fitadiavako an'Andriamanitra tamin'izaho vao nitady an'Andriamanitra voalohany. Dia andaontsika hiverina ohatr'izany. Andao ary mbola namafy an'izany tsika ry havana hoe Jesosy ny fitiavako anao dia avaoziko isan'andro ary amafisiko isan'andro ny fitiavako anao. Satria faly Andriamanitra ry havana raha mahita an'izany hoe ty mpanompoka ty ninona sonina nomeko azy dia tsy mba niala tamiko izy. Tsy mba nanao tsinotsinona tamiko izy na nahazo valim-bavaka izy natao anaty ady izy fa dia teo foana. Ary izany ry havana malala. Izany mampatonga an'Andriamanitra mbola hanao zavatra tsara eo amin'ny fiainantsika mpanompon'Andriamanitra. Satria izao ny olona anankiray vao nandray valim-bavaka ohatra dia miala amin'Andriamanitra. Sombitsombiny ihany ny hitany. Sombitsombiny kely tamin'ilay valim-bavaka ihany ny hitan'ireny olona ireny raha niala tamin'Andriamanitra. Mbola firy ny zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra. Ka ianao io androany ateteny aminao. Andaontsika hiverina amin'Andriamanitra. Mety misy zavatra valim-bavaka ho azy antsika atsoatsy. Mety misy fahagagana lehibe ho tonga amintsika atsoatsy. Na mety misy zavatra tsy haiko hoe ampangatsiatsika antsika dia izao. Tehirizo ny finoantsika. Tehirizo ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Fa izao faly Andriamanitra. Tian'Andriamanitra izany. Ary ho reharehan'Andriamanitra ianao any an-danitra any hoe ty mpanompoka ty tsy mba niala taminahy. Ty mpanompoka ty dia tena tiana tokoa. Ka izao androany andaontsika tena hoe ilaza amin'Andriamanitra. Tena hoe teny amin'Andriamanitra hoe Jesosy niverina aminao. Jesosy mangataka famindram-po avy aminao raha nampalahelo anao ny zavatra vitako. Fa izao Andriamanitra dia vonona izy ny handray anao. Vonona izy ny handray an-tana aminao. Satria izy mihitsy ny teny hoe tsy hampanjombona amin'ny tavako aminao hozy izy fa izao hozy izy dia hamindra fo. Dia voninahitra dia an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Aleloia. Soatra betsaka ny rahalahy Jonathan tsika eto anatin'izany toriteny izany. Famerenan'Andriamanitra. Aleloia. Mahafinaritra izany. Ny amin'ny nanarianan'i Israely nisy fotoana ny Israely arian'Andriamanitra. Arian'Andriamanitra ny Israely amin'ny fotoana miala aminy. Ary za teteny aminao fa be dia be ny olona mieritreritra ohatr'izany hoe Andriamanitra dia Andriamanitra famindram-po. Tena famindram-po Andriamanitra ary tena fahasoavana Andriamanitra ary tena Andriamanitra be fitiavana. Andriamanitra koa manary amin'ny fotoana. Io. Tsika araka ny teny rahalahy Jonathan, itsika dia zanak'Israely amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tamin'ny alalan'i Jesosy izany nahatonga antsika lasa zanak'Andriamanitra. Tsy tsika rery. Ry Cornelio, ry tandapa Etiopiana, ny olona tany Atena, ny olona tany ireo fiangonana fito, tamin'ny apokalipsy, ny era-tany. Izay rehetra nandray an'i Jesosy dia lasa zanak'Andriamanitra. Halleloia. Dia rehefa zanak'Andriamanitra tsika dia tahaka ny hoe zanak'Israely. Fa izao tany am-boalohany eto izany tsara tsy mahadiso hevitra antsika. Be dia be malagasy mieritreritra hoe ambony noho ny zanak'Israely.
eo anatrehan'Andriamanitra. Tany am-boalohany dia tady teo mbola tsy teo Jesosy tamin'ny mbola tsy teo Jesosy tamin'ny mbola tsy tonga Jesosy tsisy nidirantsika izany zavatra rehetra rehetra izany. Tsisy nidirantsika izany ho an'ny zanak'Israely izany. Ny zanak'Israely tamin'izany no narian'Andriamanitra. Satria naninona? Satria niodina taminy. Zanak'Israely, le taranaka tena nifidiany tena hoe teo izy nifidy tamin'ny alalan'i Jakoba, tamin'ny alalan'i Abrahama aloha voalohany. Dia tena hoe taranaka voafidy. Abrahama dia Isaka dia Jakoba dia Josefa dia pasipasy hatrany hatrany. Zanak'Israely tena hoe tena zanak'Israely. Ohatran'ny ao an-trano zany ianao dia misy ny zaza natsangana, dia misy ny zaza tena zaza. Zao mahatonga antsika tena tokony hitandrina. Be dia be amintsika mieritreritra ambony lavitra noho ny zanak'Israely tamin'izany andro izany. Izany hoe s'Andriamanitra ho afa so tia antsika Jesosy, tia antsika Andriamanitra raha lava aza manamelo tena amin'izany Antsika tsy manamelo tena fa tsika mibebaka rehefa nanao ratsy. Ary tsika ny zavatra mampalahelo sy mampime kely amin'ny olona, ny olona tia azo an'ilay tombotsoa azon'ny zanak'Israely amin'ilay fitahiana, amin'ilay tsodrano, amin'ilay fahasoavana, dia hoe za zanak'Israely. Fa rehefa sen'Andriamanitra mitandrina izay nitandreman'ny zanak'Israely dia miteny amin'izay tsy antsika izany fa amin'ny Israely izany fa tsy antsika. Izany hoe dia mitombona ry havana. Raha ohatra izany ianao miteny hoe za tsy zanak'Israely za tsisy idiran'izay lalàna Mosesy amiko dia misy zavatra manao mirindra mandeha miaraka amin'izay zany tokony tsy handrandra koa ianao ilay fahasoavana raisina avy amin'Andriamanitra. Satria eo koa afaka miteny hoe sy ho an'ndry Mosesy fa tsy ho anahy. Izay zany aloha tsara hitandremantsika. Ary tadidio fa ny zanak'Israely dia nitandrina ny zavatra rehetra nasian'Andriamanitra nitandremana. Itsika mieritreritra fa tsy mila mitandrina itsika dia tonga ny an-danitra. Nefa tsika ary tsy zanak'Israely. Mino fa azonao zany. Fa eto tsara fantatrao isoramandry io fa ny zanak'Israely narian'Andriamanitra. Raha iso izany ao an-trano ao an-trano. Misy ny atao hoe zaza natsangana dia misy ny tena zanaka. Amin'ny fotoana io tena zanaka io tena voaroaka hatrano raha maditra dia tokony mitandrina io zaza natsangana io tsy maintsy mieritreritra hoe zanany tena zanany ary vita ny nanao ohatr'izao. Za zany tokony mitandrina satria za ty nge tsy zanany tena zanany fa zaza natsangana antsika noho ny amin'i Jesosy. Noho ny amin'i Jesosy ange nahatonga antsika lasa zanak'Andriamanitra. Nahatonga antsika ho lasa ho any an-danitra. Jesosy ilay lalina sy fahamarinana ary fiainana. Dia manomboka androany ianao aza manao an'izany hoe za sy tsika tonga any an-danitra izany foana tsika Andriamanitra ho afy tiavana. Olona noharian'ny tanany fotaka no nasiany fofinaina mahavelona aza ry havana Damaseva androany tao amin'ny Sahedena rehefa tsy nanao rehefa nandika izay tsy naseny dikaina. Be dia be tsika mieritreritra fa ambony no Damaseva, ambony no zanak'Israely, ambony no Davida, ambony no Jakoba. Diso hevitra ianao. Diso hevitra tsika ry havana. Fa reo ary nariny. Manomboka andrano aza manaiky rebereben'olona amin'izao zavatra izao hoe sio rahalahy sy efa ndraisin'i Jesosy. Be dia be ny olona tena izany hoe ny fahotantsika efa ndraisin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana 4 taona. Raisin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fahotantsika. Dia ahoana ary ny tohiny? Mbola verina nota ve zany tsika? Impiriakatra eo zany Jesosy. Zay zany zavatra tokony tandremantsika. Fa teto aloha dia mazava ny soramandry fa zanak'Israely narian'Andriamanitra satria mihodina taminy. Aiza ho aiza ianao ry malagasy mihodina amin'Andriamanitra fa hoy izy ianao hoe za koa kristianina, za mivavaka, za manana fahalemeko fa olombelona, za dia ho any an-danitra indray ianao amin'ilay fahalemena, samy manana fahalemena daholo fa misy ny fahalemena tsy vonona hiala. Halleluja. Halleluja. Io anabavintsika io za mampairy anareo mampairy anareo rehetrarehetra ako. Mba te-resaka kely momba ny anabavitsika ity mino fa tsy hampaninina azy. Ianareo izay rehetra kivy anaty ady dia jereo anabavy Armand Lalao solon'iriny io.
voninahitry n'Andriamanitra izy fa mbola nahazo valim-bavaka be indray zaho izy. Za tena ny valim-bavaka io vehivavy io ry havana. Ny valim-bavaka io vehivavy io tao anatin'ny 7 andro. Izy ilay Joroavim-belona ny tenentsika hoe blocage tao anatin'ny 9 taona. Témoignage rehetra nakasika ny fo daholo fa ny anabavy Armand zao tena nakasika be anazy satria hoe blocage tao anatin'ny 9 taona. Mba fantatrareo zany 9 taona. Ohatra ny tany nalan'ny zanak'isy teny tany efitra zany 9 taona zany 9 taona izy tao anaty ady. Ravana. Tao anatin'ny 7 andro. Veloma. Ny antony zany dia tsotra. Zany koa tsy mitsoka ngelenareo daholo indray izy dia andefasinareo un peu inona ny vaovao nanahoana ianao zany sy ny sisa. Tsika tsy samy mba manana ny fiainany a. Ilay matsy misy ohatr' izany koa. Tonga dia voany ianao dia eo ihany ianao dia efa manana ny olona iny. Aloha tsika tsy dia mifanilingana loatra izay fa mety tsy dia mety amin'ilay olona zany. Fa za dia teny aminao fa ny fiainan'io vavy io tena reko, tena hitan'ny masoko. Fa nisy zavatra ny tsy mbadika tena nakodian'Andriamanitra. Tena nakodian'Andriamanitra tao Gilgal ny fiainany. Ary za misaotra anao arana baby mahasahy mijoro vavolombelona. Reko ny fijona vavolombelona tena nampahery ahy. Zary na hery. Fa tao ambadika izany a, ho anareo ireo miandry valim-bavaka ireo, nakatoy vehivavy io a. Nisy zavatra tena misafidy ianao ato sa atsy. Fa rehefa atsy a, dia any aloha. Fa rehefa ho ato amin'i Jesosy dia tapoany hevitra. Fa ny tsy mbadika e. Za koa zany tena mitsotra anao rehetra fa hitsombadika atao koa ny fiainanareo e. Hitsombadika ny fiainanareo a. Fa manana finoana dia mankatoava. Izay no tena zava-dehibe koa. Mila mankato. Alleloia. Misaotra betsaka anao. Fa izay no teo a. Tsika hitandrina izay asiana. Ny tena marina tsika tokony mbola tena anao mihoatra. Satria nahoana tsika ohatran'ny hoe zaza natsangana noho ny amin'i Jesosy. Aloha zanak'Israely mibitabika zao tsy mihinana Jesosy. Aloha izy anazy zany. Fa ny antsika zarantsika aza. Nampanantenana zany hoe ho any an-danitra isika. Amin'ny alalan'i Jesosy. Izay mino azy dia ho any amin'izay misy azy. Halleloia. Namboatra fitoerana izy. Tsy ho an'ny taranaka Jakoba ihany. Fa ho anao sy ny taranakao raha hainao mandray an'izay. Fa zao na dia narian'Andriamanitra aza nefa Andriamanitra koa tsy miova. Andriamanitra dia Andriamanitra foana. Andriamanitra dia nitenina hoe mbola raisiko indray. Miverena. Ohatra efa tamin'ny Israelipidina dia hita fa marimarina kokoa no Joda-pivadika 12. Mandehanaka toroy manatrika ny avaratra izao teny izao. Zao momba izay avaratra azaveko anao kely mety mbola tsy hainao ty. Ny zanak'Israely a dia ohatra antsika rehetra any manana ny vazantany efatra izy. Dia izao fomba fijerena zany hoe avaratra zany ny anazy a ny eo amin'ny laony ataony hoe atsinanana. Dia ny ao aorianany a ataony hoe andrefana. Dia tsika zao raha mijery saritany tsika dia tsika ny avaratra ny avaratra. Fa izy raha mitodika ohatr'izao izy dia ny any alohany a atsinanana. Dia ny arỳ a andrefana. Dia ny atsimo atao amin'ny droitiny fa ny avaratra atao amin'ny gaucheny. Efim-panahy be io a. Zao ry havana zako androany raha hiteny aminao hoe miverena dia avy any amin'ny avaratra ny tenanao. Inona moa ny ao avaratra? Ny avaratra dia tsotra. Averika any a. Ny ao avaratra ny eny jiosy dia amin'ny ankavia. Raha tsy miankavia zany za, ato zao ny ankaviako a. Selfie ny ahitanao anahy io dia ohatran'ny hoe heverinao fa droite eto fa ato zao ny anahy ny ankavia ty zao tananao ankavia ty, tanako ankavia ty hitanao ty. Manarika ny any avaratra. Amin'ny ankavia zany. Ny asa izay a. Ameko raha misy eto olona mahay tenin'Andriamanitra mpandinika momba ny fiainan'ny jiosy a. Rehefa tsy mino an'izany dia mandefa saimpe amiko dia ameko anao ny porofon'izany rehetrarehetra zany. Tsika tsy mitory zavatra tsy fantatritsika izany a. Zareo zany tsara fantatrareo. Izay tsara fantatrareo zay tsika tsy miteny zavatra tsy fantatritsika fa fantatritsika ny fisian'izany. Izay zany a ny jiosy dia atao amin'ny ankaviany a ny avaratra. Dia zao raha hitodika androany hiteny aminao miverena ianao. Iza moa ny ao ankavian'Andriamanitra? Inona moa ny ao amin'ny ankavia? Raha raisina zany tsika manatrika an'Andriamanitra tsika zao. Ka raha manatrika an'Andriamanitra zao ny atao amin'ny ankaviako inona ny hitako ato? Iza ny eo ankavanan'Andriamanitra? Satria raha manatrika an'Andriamanitra ny ankavanan'Andriamanitra ankaviako a. Hainao tsara zany a. Ny ankavian'Andriamanitra ankavanako a.
raha manarika an'Andriamanitra androany za hiteny aminao anarika ny akavia raha manarika an'Andriamanitra ny atao amin'ny akaviako dia tsy izy akory fa le eo ankavanan'Andriamanitra rehetra to dia Jesosy zany akory no manarika ary miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy ilaina tonga anao ho zanak'Andriamanitra eo amin'ny avaratra ny tenako anao androany halleloia miverena ianao amin'ny anaran'i Jesosy miverena ianao miverena ianao fa ianao mpiodina isika mpiodina misy olona ty antefana zany teny zany mpiodina zany olona zany ny atao hoe mpiodina tsy hoe miodina ny olona miodina indre mandeha miodina fa ny atao hoe mpiodina matetika izy raha sendra manamboatra fiara ianao dia manamboatra ihany ianao fa raha isan'andro ianao mamboatra fiara dia mpanamboatra fiara ianao raha indraindray ianao manao gâteau dia manao gâteau ianao zay fa raha isan'andro ianao na isan-kerinandro manao gâteau dia mpanao gâteau ianao mety misy olona mitory teny indray mandeha teo amin'ny fiainana dia mitory teny izy fa za zao mitory teny satria za mitory teny isan'andro ireo ankizy ireo mpitory teny misy olona sendra namono vady dia mamono vady fa misy isan'andro vao mampamono vady ka eto dia mpiodina zany hoe tsy indray mandeha ny odina impiry anao zay ny odina za efa be dehibe za hitanao zay efa maro ny odina ary averiko aminao za efa ilana natsoan'Andriamanitra tamin'ny alalana antsomaro tamin'ny alalana antsomaro ny atsoan'Andriamanitra zany rehefa efa ela be tokony hivavaka tamin'ny 2007 no nivavaka voalohany ohatran'izao hoe niova tena hoe foara-panahy fa talohan'izany lavitra dia efa natsoan'Andriamanitra misy an'izany misy fotoana efa tantaraiko anao teto zany fa averiko misy mbola tsy mahay nananasa dia za tamin'izany tompona andraikitra lehibe tao amin'ny orinasanay varotra tomobila varotra kojakoja-piarakodia betsaka mbola mahafantatra anay eto ny asa tamin'izany foana ny asako mivarotra tomobila vaovao amina sosiete nisy fotoana tamin'ireny krizy ireny dia lasa no tany amin'ny tany ny taty andafy ny chefko dia zahako zany lasa nitazona an'io nampitazon'ny patron anay an'io sosiete io dia za tamin'izany lasa ohatrinao zany mba directeur dia tonga tolo namana dia beko entana mandotsy kelikely ohatr'izany mba mena kafe zay olona tonga namana dia mba ohatrinao anao le ohatrinao mba eo andre ary kely teo fonana amin'ny tompo fa tena tratrana olana be satria nisy namana zay karana zay fa nangalana entana be davea lasa izy nandeha tsy hitantsony tena neka voaroaka tokony voaroaka tamin'izany satria tena amina centaine de millions zany tokony voaroaka tamin'izany fa zao zany teny hoe Andriamanitra za amin'io mivavaka ihany za io mivavaka sady kanosa ihany fa misy olana dia mivavaka ka za mivavaka tamin'izany fa za koa maditra dia lasa mivavaka dia nangatapavaka aman'olona tamin'izany dia misy tany am-pigonay tamin'izany misy mpiandry dia rehefa angatapavaka ianao dia asiany fanontaniana kely resadresaka ianao dinidinika ty inona ny olanao zaho tompoko mety ho voaroaka amin'ny asako ahako amin'ny herinandro satria tena tsy hitantsony le olona ohatran'izao dia zao nyfanontaniana eny ary antson'Andriamanitra aminao io za koa tena mare mihitsy antson'Andriamanitra amiko ary za hatramin'izay natsapako hoe antson'Andriamanitra isaka misy olana dia mivavaka dia afaka foana le olana fa ao anatin'le olana koa miengeza le olana zao tenen'le olana misy zavatra mbola mamatotra anao fa izy tena eno tompoko tena zaho tompoko tena fokasikara fokasikara be mihitsy tamin'izany ary mafy za mifoka miala sikara zany efa imbeta be ny ala sikara fa zao ny tenenina io izy hain'i Jesosy io mahafinaritra ahako le fampahirizan'ny mpampian'Andriamanitra tamin'izany io izy hain'i Jesosy ka hainy io fa zao ianao raha tsy mbola hiala amin'ny fahazaran-drazo hoe tsy afaka ampanantenanao za koa mitenanao an'izany androany takalo io fa vonona ve ianao hiala amin'ny sigara mieritreritra ihany aloha zany mafy le miala sigara tsy maintsy hinana siligoma foana tsy maintsy fa zao tsy maninona mafy loatra le voaroaka amin'ny asa ary mety mbola andovola tena janiko ny sigara na metrahan-tanana zay ina ozy ianao tonga le fotoana
nampanatsoana ahoana momba n'ity zavatra dia nazava koa izy tsy fantatro mihitsy izy fa tsy fantatro mihitsy izy hoe hitsoaka fa olona efa mpakahitana amintsika izy ohatran'isy fanazavana kosa hoe olona efa mpakahitana le olona ary nitsokako iny dia avy eo tokoa ny zavatra nafinaritra tsy be dia na kely tsy be dia na kely fa nypasena tamin'ny service contentieux fotsiny io zavatra io a zaho koa mijanona teo amin'ny toerako ihany halleloia a tena valo le vavaka fa za tsy mifoka sigara fa le sigara koa nefa amin'io a tena manaikinaikytra fa ianao mieritreritra foana hoe inona zahoana valo efa antson'Andriamanitra zany inona zavatra nitranga izy ianao afaka kelikely le olana afaka kelikely dia nanomboka adino le voady ngeravana tena ianao raha te azo hoe valim-bavaka aloha hoe izy zavatra tena mafy be hatra ianao kasio amin'ny voady nge Andriamanitra za Andriamanitra raha ataonao an'izao dia ataoko an'izao io ka za Andriamanitra raha tsy voroko anazy za tsy voka sigara intsony oriavana tian'Andriamanitra be zany ianao hiala amin'ny sigara zany tonga dia tsy be tokoa re natoy ny vany le volana fa ny olana dia zao efa afaka iray volana ka za mpijery an'ireny le hitanao hoe azakazaka fiarakodia ireny any Arivomamy na any Ameritsiatosika le misy fifaninanana mitondra fiarakodia ireny renina ozy isika ho an'izay tia mijery an'ireny za mandeha amin'ireny foana isaky ny misy dia izao zavatra nitranga zany na tomobile dia tomobile koa vao avy namboarina nisy namboarina tamin'izy dia tsy vita ny frein zany tsisy frein tomobile io fa za mantsy taloha tena rehareby mihitsy mahay mitondra tomobile be mihitsy ala tomobile ohatra za zao tambola nianatra tomobiliko enim-bolana entiko tsisy marche arrière tapaka ny misy tapaka ambany tsisy marche arrière mandritry ny enim-bolana fa tonga ko naizanay tsisy olana misy fotoana ohatra any Ambatolampy misy mikoinsa troisième tomobile misy olana io tomobile fa tonga ko foana zany rehareby mihitsy mahay dia izao ny zavatra nitranga zany efa te hijery le course tomobiliko tsy vita ok zao mantsy any mécanicien fa supprimer to fotsiny eo dia frein main misy frein main zany hitondrana tomobile frein main le fanajona tomobile iny alany aminay andeha ho any Arivomamy frein main dia mijanona rehefa ho any amin'ny Arivomamy dia mijanona tsika eo ananiny tsika no mijanona na eo anosy zato eo amin'ny fividianana akoho na eo ampita-tafika mividividy karazana zavatra fa ino izy ianao tena te hifoka sigara be tadidika any hoe misy voadina ataoko misy antson'Andriamanitra za efa tokony fa nefa greve vidy sigara talohan'izay za efa niverina fokafoka kely vidy sigara dia nividy toka dia nividy inona amin'izay eo anosy zato andeha ho aiza ho any Arivomamy fe mobile tsisy frein fa inona zavatra nitranga izy ianao eo entrana Arivomamy entrana nosy zato sy ampita-tafika nandona olona nisy olona ny ala taxi be dia nanao le mandroso tsy mandroso epita tsy epita efa akaiky efa tafy epita izy vao niverina andeha hitsoakana zany efa tsy tafatsy za zany raha hoe marivatongako amin'izany za zany mitandrina be rianany ry misy obstacle dia efa manomboka mijanona sy frein moteur sy ndraitrera dia tsy olana fa tampoka be dia voadona le olona jesosy voadona le olona dia vodona amparabrisy dia latsaka ao ambany nanoatra zany mihitsy voahitsaka jesosy tena teo tadidiko atao matin'ny paosina lobako ato to dia le sigara vao avy mividiana le toka rehetrrehetra mbola eo ohatrany tsy teo mbola tsy mivoaka koa eako mihitsy olona voahitsaka le olona ny olona tonga dia nitangorona namako tonga dia nitsoaka zato velo anaty tomobile zavatra nataoko izy ianao dia izao voalohany indrindra aloha za mety matin'ny olona jerena ianao tsisy rary nomenanao mihitsy tomobilinao ary feno taoko anatiny tsy maintsy tonga ampanao gazety dia lehilahy ray mamitapona nefa za mbola tsy mamo amin'io fa zao ny zavatra nataoko voalohany le tsy le sigara to dia nalaiko tena foloporetiko to anaty tanako tao dia niteneko hoe Jesosy fona mandrakizay tsy voka-tsony fa zao vonjeo halleloia Andriamanitra ngeravana tiatsika na riko teo amin'ny dia sigara dia mivavaka za nefa vavina titra be fa mivavaka Jesosy tadidiko ny vavaka tsy hanao tsony Jesosy mifona tena mandrakizay tsy voka-tsony fa vonjeo moa za aza tao maty le olona voahitsaka ao ambany za ny mbola tsy mivoaka fa anatin'ny fotoana foy zany za magofotra ny olona efa kapokapohan'ny olona tobila le olona maty vita ny vavako na tsipoko le sigara tsy voaiko ny varavarana tobila ao izy inao le to dia le rangahy eto amin'ny vao mivoza dia tare le rangahy to dia mivaravara mikipikipy ohatrao tsy maty le olona Jesosy ohatra tsy teo tonga dia mivoaka dia sotomiko na ataoko bakely eo tena gaga ho an'ny olona satria izy to dia nitsangana
afaka nitsangana izy ohatry nandringandringa dia ny tanany dia tezitra be tampoka izy raha ohatra za zany tena faly tena firiko dia nataoko ba tena nataoko ba kely io rangahy io raha nga misy volovolombavy eo mba nataoko ba kely satria tsy maty za efa netrehitra hoe maty evo za tena tsy maty le olona ohatra ny tsy teo tonga dia nangalana ny rehetrarehetra tonga dia taxi tonga dia hôpitaly ohatrany tonga eritreretina tonga ny gendarme mbola nahitany tomobiliko feno ao adinao ny toka sy ny rehetrarehetra tobila tsy inona tsy maintsy mijanona sur place za mitondra lolany amin'ny hôpitaly ina zavatra nitranga tsy maty le olona tapaka ny tanany teto ifonako amin'Andriamanitra zany tapaka ny tanany dia tapaka ny tongony dia retina tany amin'ny hôpitaly to hitosy to tamin'izany raha tena marina tobiliko tsy sy ninona assurance nisy assurance fa zany eravana mampigadry zany mampigadry zany fiara tena ohatr' zany nentinao aza manao an'izany fa zao nanomboka teo tsy mifoka sigara tsony mandraky ty ny androany manjaky ty androany le misy fotoana te hifoka fa zao fotsiny tadidika hoe tsy andro zavatra lavitra noho satria Andriamanitra dia tena manary ny Israely amin'ny fotoana miodina aminazy ry mpiodina ry zaza-mpiodina zany nanafan'Andriamanitra tamintsika nanafan'Andriamanitra na tamin'ny toka ozy ianao mbola antsin'Andriamanitra koa ry mpiodina fa rehefa miverinitsika raha nareo tamin'ny 2004 tamin'ny janvier 2004 angambana izay nahita tomobily nareo ho anareo izay voakal teo anosy avy anisy raka no nisaotina akety anosy tobila roa mifanenjika ndraisaka ny rehatra teny poto ny enjera 2 janvier 2004 zahako ange iny zahako hitanao ireny amin'ny masoko ireny olatra ireny angesaiky maty ina ireny zavatra nitranga tsy mifoka sigara ntsony sotro toka indray sotro labira be mihitsy tamin'izany dia zao ny antson'Andriamanitra tamiko mbola nisy olana be indray teo amin'ny fiainako dia zao ny zavatra nyteneniko hoe tsy maintsy angatabavaka tsika tsy maintsy mangatabavaka tsika tsy maintsy tonga amin'Andriamanitra nga vitantsika olona tsika io fa zao ny zavatra natao nakany ale mpiandry indray tadidy indray inona indray isy olana indray ao inona ny zavatra mamatotra anao zany hoe fampakasigara ao dia inona misy tena zavatra mamatotra anao fa ianao mila miala fa mbola misy zavatra eno tawa tompoko tena mihinana labiera be za tena labiera zany ohatra ny rano fisotro zany izy labiera tanao mampionona labiera firy laniko rehefa mandeha voyage tsy azonao epesipeseny zany labiera laniko zany tiako be ohatry ny hoe tena mamatotra na mihitsy zany labiera zany zao tenenina io izy tena teneniko anaka ary le olana ny engeza fa tsy ny kely misy olana hafa foana eo misy olana ngeza foana eo dia Jesosy mila anao ny olako ilay tamin'izany nanana fiarakodia izay io fiarakodia io tena anankiroa rery nanana an'io tamin'izany dia volako rehetra mba nataoko tao daholo tamin'izany dia nisy olana be le izy tamin'izany satria ahitany aloha tany nisy olona tsy nandony doanina an'io dia tamin'izany nisy tobila be dia be tao Antananarivo hoe hosamboriny doanina tsy problème ohatra zany mafy tamiko ty Jesosy lasa reo mivavaka antson'Andriamanitra ino tsy maintsy nafoindray ny labiera ny azy zay ny ana ary zay mety mahatadiavan'Andriamanitra fa ny voady ary ianao rehefa mivoady dia mahataterana fa mivoady koa mahatonga an'Andriamanitra taka ny ana hoe za raha menao zazalahy dia amin'ny andro rehetra iainako meko azy reo nareo renge misy olona tsy mety afaka olana misy olona tsy mety va za teneniko anao ndanandray voady atao ndanandray lo voady mba hikasiana an'Andriamanitra dia mivavaka lamima le olana fa nitakalina za hoa tsy sotro labiera ntsony Andriamanitra fa ny olana za nefa tia mivoakalina be da mampiona ravana tamin'izany satria za tsy misotro labiera ntsony fa inona indray sotroko izy ianao ponitra pastisy mamamy daholo zany ny fara tamin'ny toka ny fara tamin'ny botakely le sambo reny mihitsy satria fa ny aza zao fotsiny atsaika hoe labiera no mifanarahantsika Andriamanitra tsy azotsika atao an'izany ary Andriamanitra tena manary amin'ny fotoana ianao zay rika le miodina kely dia afaka iny dia miodina kely nefa tadio fa Andriamanitra isaky ny ovanao voady dia tonga eo aminao Andriamanitra isaky ny atsoinao ianao io nge raha tsy mivonjen'Andriamanitra zany raha tsy varian'Andriamanitra zany ianao vavaka tsy ohatr'izao ianao ianao io nanota impiry fa mivonjen'Andriamanitra impiry ianao matoa ianao mbola ohatriny io ary misy atao anaty iverinao anaty olana indray fa tena mahamilava amin'izay tsy labera ntsony fa toka vita amin'izay aza isy mampiona tamin'izany
rehefa réveillon zany dia miara-maditra amin'ny namana na ohatra zany dia misy fotoana mihitsy eto namana iarahana dia eto mba mampionona fa teneniko anao zay sy mampionona miaraka rehefa réveillon fa tamin'izay avy niaraka zay sy mampionona andro 2 janvier zany fiara dia mba hiaraka amin'ny namana zany dia naterina izy naterina dia lasa amin'izay niaraka tamin'ny namana dia rehefa miaraka tamin'ny mampionona mantsy mba any amin'ilay fety mihajahaja ireny dia tsy dia manao fa niaraka amin'ny namana zay 2 janvier fa tena teneniko anao ditra zany za hira fa nana diditra any taloha fa mamitapona eo tsara lany eo dia za tia mifanenjika be amin'ny tomobile dia nisy namako izay mety mijery anahy mihitsy ary io namako eo amin'izao fotoana izao zokolahako zao izy izy dia za zany tena tsy manaiky mihitsy dia nisy olona tampoka tamin'izany dia fanenjika amin'ny tomobile eo dia mba kalimena zany dia entiny andeha ary amin'ny boaty any amin'ny Hilton zay za zany mbola le taitaitra be teo fa niakatra ny adrénaline rehetra dia mbola i-course hanao course dia tomobiliko amin'ny hitany hoe tsisy tafo ireny dia capotableady matanjaka be mihitsy dia avy eo nisy raka amin'izay andeha eny amin'ny Hilton tamin'izany dia hifanenjika za le manenjika rehefa ko mandeha aloha dia za manenjika tao aloha tao amin'izay isy kaina andeha mora dia izy voadonan'ny tomobiliko io tomobile io voadonan'ny tomobiliko ery amin'ny atsasaky ny poto ery no midona ireto hoe tomobile dombo dia mipitika ery dia za mipitika ary ambany ery ambany eny ianao mahita tomobile avy eny ambony eny nenjera tonga eo anosy za iny tsy hoe teleny sy hoe inona tamin'izany eritreretinao rava zany hoe anaty accident anao tena miodikodinao anao tsy tsapanao intsony iny ohatrany tsy nahatsiaro tena kely nahatsiaro tena ianao ny zavatra renao ny lohanao doto be mihitsy dia raha mikoriana eo amin'ny akanjonao sisa ny hitanao mikoriana ohatrany misy raha ohatrany hoe pompe raha rola zany tao anaty tomobile ny namako le cousin-ako tsy hitako tsony izay nalehany izy mipetraka teto ka le tomobile rehefa mivadibadika dia sokatra le tafo dia labasy moa tafo tsy hitako tsony le namako le cousin-ako fa ny any zavatra nataoko ravana dia zao miantsoantso be anahy le olona namako any ambony any satria izy nitapavoaka tao anaty tomobilany rato everiny fa maty za tsy maty fa za vao natsiaro saina ozy ianao le raha mikoriana eto zavatra nataoko za fanina sady mamy nyfanin'le choc isoraka an'Andriamanitra tsy nitafin'le tomobile no nitotona fa raha zany dia maty fa mba tafatotona tamin'ny pneu anefatra nidinako nandady voakana tomobile eo amin'ny ranona nosy io mandoalika ravana manangatanana hoe Jesosy mifona Jesosy mifona tsaroko le voadiko hoe za tsy sotrotsony nafahana tamin'ny olona zazam-piodina narian'Andriamanitra teo amin'ny ranona nosy nanandra-tanana ho azy ravana ny olona efa tonga ataony amin'izay misy tomobile za tena mivavaka hoe Jesosy za tsy malala menatra ny haiko fantatra any fa Jesosy tia anahy fa za maditra za nge zazam-piodina tena teneko anao ravana fa tena nivavaka hoe Jesosy eo tsy hitako tsony na nivavaka ho tenenako zao fotsiny tenenako hoe fonjeo Jesosy fonjeo le kozay ozy ianao tamin'izany efa tenen'ny olona hoe sarony lamba eo avoaka raha daholo ny sofina vavaka za amin'io tia mahazoko ty saika ny voaka tio ny voaka tsy hitadidina tamin'izany ohatrany reny avy nangal ratsika ravana zany accident zany fa zao ny zavatra mahafinaritra le kozayko roa andro roa alina tsy nahatsiaro tena efa hoe vory ny fianakany eo ahoana fa za ny teny Jesosy za ny diso ny tenin'Andriamanitra dia miteny kanefa kosa izy ny tenin'Andriamanitra miverenao ry Israelim-piodinao Jehova tsy hampanjomina ny tavako aminareo fa mamindra foa ho Jehova ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay halleloia soa ihany fa io le Andriamanitra minaovako voady soa ihany fa io le Andriamanitra miantso anahy isan'andro fa za tonga kely dia miverina tonga kely dia miverina zazam-piodina andiny fa tena kanefa kosa ekeo ny elokao fa tamin'ny Jehovah Andriamanitra ao no miodinanao ary nivezivezina ka ny amin'ny hafa ianao teny amin'ny hazo maitso rehetra tsy mba nien'ny feo ako ianareo Jehova rehefa misy olona ntsika dia mien'ny feo an' Jehova fa rehefa tafiditsika tsy mien'ny feo an izy zany Jehova tsy henitsika zany feo zany feo an'ny whisky ny henitsika feo an'ny sigana sy ny fitsangatsangana sy ny sisa ny henitsika fa teneniko anao rehefa raha tena manana potika ny fiainako
io tômôbily io a za isaky miasa taloha isaky mandray karama tsy maintsy misy za tiako ty tômôbily mihitsy taloha tsy azo zareo tsy misy za tena ty tômôbily be mihitsy a taloha rehefa ty an Jesosy a de ho azy fotsiny sisa tsy antsony foko zao a raha ianao manana mahita ny boky resaka tômôbily ato amiko so izy zao mba ampena jerijereko ny zanako zay tonony zanako mahay anarana tômôbily be reny zanako kely reny afatany daholo ty Opel ty ohatry raha tamin'ny kely fa tômôbily io ao daholo ny fiainako potika tao anatin'ny raim-pima potika ho a le cousinko saiky maty zahako amin'io a nampitsoahana aingana satria tedavon'ny polisy tamin'izay de tedavon'ny jirama satria tapaka le poteau misy responsabilité ngeza be zany ianao am'zany tômôbily namako potika tanteraka ery ambony ery ny poteau an jiramata iny tonga daholo mantsy ny jiramata satria nita hoe fil haute tension reny zany ny anjera tany de tsy azona lefa teo le izy mandrapahany zany tam'izay tena toko mipotika garatra ry havana tam'zany a fa zao andriamanitra tsy manara mandrakizay ianao koa hitany any am-pona fa ty olona ty de olona iverina fa tena koa le cousinko tsy maty a maty mo izy tamin'ny heritaona maty ny zavatra hafa izy fa tavo tamin'ny heritaona izy vao maty fa cousinko tsy misaraka amiko zany cousinko tsy maty a ny fahasalamako miverina aingana be a ny masoko tsy potsaka io mbola hitanao io a tsy naninona fa io a hitanao iny ny zairina tao satria masoko fotsifotsy be teto ny sokatra ty ny sokatra be ohatr' zao ty masoko ty a de tsy maintsy ny zairina teto de ela be io masoko io ohatr' zany masoko tsy manino mahita tsara azy hoe Marie-Jo Berthe Yasina Raneva-Varsan hitanao satria andriamanitra mamindra fo tsy tona taketra ary havana malala ny soroko ny latsaka fa io zao ny soroko io maninona alleloia tômôbila afaka fotoana foy voasolo ny tômôbila any azy zao le tômôbila mbola mandeha clip any Madagasikara fa tsy tenako reo izy le izy misy manao clip mijoro eo ambon'le izy de manao clip andriamanitra mamindra fo fa zao ekeo koa za tena tenako anao ny olona nijery anaty eo fa za tsy amerina ntsony a nefa rany sady tsy toka ntsony a tsy mifokasikara fa za ndray nijangajanga aveo manampa-tonga ny fotoana indray potika tanteraka am'izay ny fiainako le ntantareko anao teto hitanao ntantareko anao le voaingana hoe tonga ny mivadiny ivafona tonga ny tratra ny trosa be le solokin'olona de nanan'olona trosa be dehibe saika amony tena fo izy andriamanitra mampionina tamin'izany tenako anao io tian'andriamanitra mampionina fa raha mampionina niaraka tamiko etretinao io tômôbily ko hitanao tômôbily zao ty de eto misy le tableau de bord io de io tableau io a lasa midona amin'ny seza eto amin'ny misy raha mampionina zany de potika tonga de potika tanteraka mampionina narovan'andriamanitra tratra ny olana ohatr'iny indray satria rehefa tsy mifoka moa tsy migoaka de nijangajanga fo izy andriamanitra zao a za manana ny hevitra iverako anao hitondra fiadanana fa tsy loza tonga indray ny antson'andriamanitra efa hoe miverena ho amiko saika namony teny efa olana be saika namon'olona teny zao hitanao zao vita zay tsy miodina ntsony andriamanitra tsy mpiodina ntsony rado alleloia ianao io ve mpiodina ianao io ve mpiodina sa sendra niodina fa raha sendra niodina ianao okzay raha efa mpiodina ianao aza miandry zavatra ngezana io zao ngery avany ny olona mieritreritra namako nieritreritra tamin'izany hoe za ty tena ratsy vitana za ty mba mivavaka nefa tratran'ny olana ny tena marina za tena tian'andriamanitra mbola misy namako be dehibe ihany mijangajanga mbola misy namako be dehibe ihany tena niaritra izy anabavy Marie-Jo zany nitiavako be an'io niaritra tena niaritra zany ditry zany izy fa zany ny anonerako am'izao de mba anotaninga izy hoe manao ny vadinao io zao hoe mbola manondry dada am'izao halleloia ao am' Jesosy halleloia ny olona mieritreritra tsy tiana mihitsy andriamanitra ary zary nisy fotoana ny teny mihitsy za tena tsy tianao za andriamanitra rehefa tanaty olana foana fa zao anka za mihitsy ny tena tiany halleloia za mihitsy ny tena tiany halleloia mifaatoka tamiko ny masony nataony tonga reny zavatra eny tsy ahafaty ahy fa tonga ana hitodika aminy vity zay rehetrarehetra za Jesosy a tapitra ny tableau ako tsy hodina ntsony a Jesosy a za Jesosy tsy hodina ntsony a za Jesosy tapitra ny tableau ako manahoana ianao zao misika miteny zao
tapitra ve ny tabiloanao sy ozy ny hoe mbola lolo mbola misy vady azo atao ihany hoe za tsisy vady azoko atao vady atao de zao jesosy anompo anao hatramin'ny farany am'izay anompo anao hatramin'ny farany inona ny vadinao ataonao am'izao fotoana zao fa ny tapitra ny tabiloako tsy tady mihoatra n'izay intsony ary ny tena zava-mahafinaritra nomboka tamin'ny 2007 niova fo ohatran'izao tao anatina fifoazam-panahy ohatr'izao tsy le voady kely de miala kely de tonga kely tsy zany tsony rosty androany halleloia rosty sy mipody koa tsampody koa tongotra ambian-dakana ditanao zao tsisy lozatsony nge mahazo anazy hoe fiainana mahafinaritra halleloia fiainana mahafinaritra halleloia miverena ry zaza-piodina ho ny tenin'Andriamanitra rehefa mivezivezy Andriamanitra ke malelo mahitatsika mivezivezy Andriamanitra mahilahelo mahitanao io hoe ianao mitahiny de iny ianao miaraka amin'ny fitahina Andriamanitra no nitahantsika ianao ty teny ty tsy vakintsika satria lava ny fotoana raha vakiny fa vakinao kely nge ny Ezekely toko 2 andininy voalohany hatramin'ny 20. Eo Andriamanitra mampatsiahy antsika niny aingantsika hoy tena Andriamanitra vakiko aingana be maranako azy aingana be mihitsy de am'izay tsy lasa be fotoana antsika halleloia vakiko aingana be ny nivadian'i Jerosalema sy ny nafoizana an'i Jehova ary ny amaliana azy am'izany inona tsara tonga tamiko ilay tenin'i Jehova nanao hoe Ezekely toko 20 ry zanak'olona ampahafantaran'i Jehova amin'ny fahavetabetany ka ataovy hoe zao ny lazain'i Jehova tompo amin'ny Jerosalema ny tany Kanana no nahaterahanao sy nahabeanao Amorita ny rainao ary Etita ny reninao ary naterahanao de tsy voatapaka akory ny tadipoatranao tamin'ny andro naterahanao ary tsy voapandro tamin'ny rano kory ianao na voaositra sira na voadidina lamban-jazakory zany hoe tsisy ny rarahanao tsika ngerevana tsisy ny rarahantsika ngerevany tsy nisy maso na de ray akory azy tsy nisy maso niantra anao na anao izany na de ray akory azy rehefa terakantsika misy fikarakarana tapahana ny tadipoatra diovina hosorana talika atao fonosina botifotsy tsisy nanao an'izany io fiainanao io tsisy nanao nininina io fiainanao io efa potika io ary jeren'ny olona fotsiny ianao jeren'ny devoly fotsiny ianao hoe jeren'ny darabe fotsiny ianao hoe jeren'le mpitaiza fotsiny ianao hoe tsisy ny rarahany fiainanao tsisy maso niatra ozy ny tenin'Andriamanitra na de ray kory ara tamin'ireo zavatra eo mba hamindra fo aminao fa narihina tany an-tsahy ianao satria natao zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro naterahanao fa zao ary raha nandalo io fiainanao potika sy rava io fiainanao potika sy rava mitodika aminao raha misy olona eto mandalo fiainana potika sy rava de za miteny anao androany ianao fiainanao nge io hoe tsisy ny rarangy ianao hoe tsisy manao nininina nge ny fiainanao hoe tsisy miraraha tsisy maso miantra anao fa zao andininy fahenina ary raha nandalo ka nahitanao niosokosina tamin'ny rahanao de oza taminao raha mbola tamin'ny rahanao anao ho velona anao io zany Andriamanitra nita zazany ohatry zanarina miosokosina amin'ny rany tena mila fanadiovana mila fikarakarana fa tsisy ohatry ny zazananary ohatry nisy zazananary fiainatsika nge zany ry avany so ihany fanandalo Andriamanitra so ihany fanandalo Andriamanitra ary raha nandalo de nahitanao niosokosina tamin'ny rahanao de zao ny tenin'Andriamanitra ndry alaina zany tsika ndry ho velona tokoa ny ianao ho velona ianao zany zanako zany nge zany niosokosina tamin'ny rako niosokosina tamina fahotana fanontona nandalo Andriamanitra de niteny hoe zao avia ty ho velona tokoa ny ianao inge ho velona ianao mandalo Andriamanitra toroteny ty andalovan'Andriamanitra eo aminao androany misy olona potika fiainana ny amin'izao fotoana zao fa mandalo eto Andriamanitra mandalo eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ary mandray an-tanana ny fiainanao ary zao de hoe taminao ho velona tokoa ny ianao efa nataoko nalina toy ny zava-maniry eny an-tsaha nisy anao ka mitombo sy ny alehibe ary tonga tsara tare tokoa ianao naniry-nono sy naniry-nono ianao sady naniry volo nefa mbola nitanjaka sy ny anjaanja ihany iny moa zara tiana tena zany ny alehibe ianao teo an-tanan'Andriamanitra no nahalehibe ianao zanak'Israely nitanjaka hatramin'izay mandalo Andriamanitra tsy mahalala menatra tsisy zany hoe menatra ohatry ny zanakitsika
eny hoe mizanako efa taona be menatra ny hoe ampandroa de menatra papa menatra tsisy satria mandray an'ny rainy ho tena rainy tsisy complexe tsisy nininina nampidiriny devoly tao amin'ny adama siva am'izay hoe menatra n'Andriamanitra ianao fa mitanjaka ianao fa reto Andriamanitra rehefa nandray antsika efa naniry nono efa naniry volo efa nitombo sy ny alehibe efa ny lehibe fa tsara tare fa mbola nitanjaka ihany ny ten'Andriamanitra efa nataoko tanjaka sy ny anjano ary raha nandalo aho ka nijery anao de hitako fa izay ny fotoananao de fotoam-pitiavana ary narakitra anao ny lambako ka nosaroniko ny fitanjahanao eny ny anina taminao ka nao fanenkena hoy Jehovah Tompo hoe ka de efa hay ianao hitanao me lehibe tsika zay tsara amin'ny fotoantsika lehibe mbola vao manomboka ny ara-panahintsika rehefa manomboka me lehibe tsika de hitan'Andriamanitra me lehibe de manomboka tafian'ny voninahiny am'izay zay na fijorotsika vavolombelo ary samy hafa na fomba fitoritsika teny io ary samy hafa fijorotsika teny tsotra zany taloha misy ny atao hoe fahazana ara-panahy misy ny atao hoe fahamatorana ara-panahy misy ny atao hoe antim-panahy tsy haiko loha zay mbola toerana misy amro fa ny zavatra fantatro azoko antoka fotsiny re masy misy miteny hoe tsika aloha le taloha le tsika le mbola tsy nina kisosi le mbola nitandra re mbola andro tsy fa mbola andro vaza zany za miteny anao mandra-pahafatiko ny fahamarina ten'Andriamanitra toriko sy ainako mandrakizay na isy tena hoe zazara-panahy fa za loatra mieritreritra mety tsy zazara-panahy tsony angamba raha fahitako anahy mba marimary azy zavatra hitany rahana tamin'Andriamanitra fa tsy maninona rehefa zay ahitany olona azy fa zareo miaraka amiko eto androany de mahery fotsiny ao sa tsy mahery miaraka amin'ny fandarana amin'ny tenin'Andriamanitra zay ampitondraina atsika eto fa iny Andriamanitra rehefa Andriamanitra zany zavatra tiana tenena zany zao hoe Andriamanitra mikarakara atsika manomboka me lehibe de natafiny tsy navelona mafabaraka de arakotra anao izy sy ny tsaromako ny fitanjahanao zany ry zareo andiny fa de nampandroko rano ianao nosasako tsara mafaka tamin'ny rano ao de nosorako diloilo halleloia zay tsy azo natao soa anirina raha zay ary soa ialao tanteraka zany fa tsy mety zany halleloia raha teo tahin'Andriamanitra ianao androany ihany fa napakevitra tonga de andefaso message zany olona zany tonga de eo viloma hoe ho Jesosy fa ho hitanao ny atsybadian'Andriamanitra ny fiainanao nampandroka ianao ka de nasiko nosorako dililo no tafiko lamba misoratsoratra ianao ka no kiraroko ody takasy zany ohatry ny hoe cuir zany ohatry ny hoe dain zany ohatry ny hoe alcantara zany raha amin'ny tsika misy tomobile de cuir sy alcantara fa ody takasy lafo vidy be zany ary nampisikina korongony fotsy madinika so notafiko aparasily halleloia noravahako firavaka koa anao ka nasiko aba ny tananao ary rojo ny vozonao zany hoe tena mikarakaraina ary nasiko kavina evi-panahy daholo reo ary nasiko kavina ny oronao sy ny sofinao ary sady bonadratsatay aminao evi-panahy daholo reo atsika tsy manao an'ireny de fa tsisy fotoana mbola de ndravaka volamena sy volafotsy ianao ary rongony fotsy madinika sy aparasily ka ary lava misoratsoratra ny fitafinao koba tsara toto sy tately ary dililo ny fihinanao ary efa ny atsara tare de ny atsara tare anao sady nambinina sady mendrika andriny inona moa zany ravana zavatra tiana teneneto natao anao avokoa nataon'Andriamanitra zay azo natao tamin'ny fiainanao niainga tany amin'ny tsy misy ianao firy ny olona niainga tany amin'ny tsy misy karakarain'Andriamanitra mandra-pabotabota sy be kibo anazy fo ny ten'Andriamanitra rehefa njesika vaingana namely daka jesorona rehefa ny anatavy eto ngery avy de ohatrany men'Andriamanitra koba tsara toto ny fihinana sy tately sy dililo ary de ny elatra ny am'jentilisa ary nilazanao sy ny atsara tarenao fa tanteraka zany noho ny voninahitro zay nataoko taminao zany hoe nataon'Andriamanitra mihitsy zany senety mirehatra ny am'jentilisa mihitsy rahalarah tony am'izay fa mba tena mba mitovy teny le raha maditra be agny fisy rehefa mitory teny amin'ny indra rehefa amin'ny alina gaga ny olo hoe tsy ity ve le amely any am'jentilisa ary tsika tsy menatra ny amin'ny filazantsara aloha ny olona ime fa neo mitafy voninahitr'Andriamanitra ianao io halleloia kanjosy ny tenin'Andriamanitra diny fadimivolo na tokony atsara tare anao anao ka nijangajanga noho nylazanao sady nanara-pony jangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy ho azy zany ary nangalanao ny fitafianao ka nanaovanao fitoerana avo anao de noravahanao soradamba te jangajanga teo aminy ianao de zavatra zay tsy tokony iseho na isy akory tsy tokony isy zany Andriamanitra no mitanao io fahaizanao mitory teny io avy tamin'Andriamanitra fa maninona ny simbainao ohatriny io fa maninona ny lasa simbainao hitinao mijangajanga animbanao olona andrerahanao olona avadika lasa tena hoe tena business tanteraka tena ohatry mitondra société ohatry nyre mitondra atoko politika reny anao mitondra fiangonana reva nefa toroteny io tsy avy aminao io fa avy amin'Andriamanitra fahaizanao baiboly io tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra io voninahitry'Andriamanitra ny tafianao io tsy avy aminao fa avy amin'Andriamanitra taizany ny anganao taloha taizany ny angatsika taloha
fa maninony tsika ry havana ny lasa manao an'izany fa fantatr'andriamanitra raha teo zany nalainao koa fitafiana misoratsoratra fitafiana misoratsoratra nomen'andriamanitra atsika lasa tsy andriamanitra ny tompontsika amin'ilay izy fa oeraoera de volinkiry havana ny tompony oeraoera ha za tsy moeraoera aminao fa za mijoro vavolombelona oka zava za mijoro vavolombelona aminao fa tsy moeraoera voninahitra andriamanitra tsy maintsy samy hafa mino fa ianao manavaka an'izany na ianao fitafianao ka natafinareo ary ny diloiko sy ny didikazo maro de napetraka teo anoloany zany hoe le zavatra tokony ho an'andriamanitra nataonao ery amin'iny nataonao eny amin'iny anomponao andriamanitra hafa ary ny aniko izay nomeko anao de nikoba tsara totsy ny dilora ny tantely izay nahafahako anao izay napetraka teo anoloan'ireo ho anitra kasitrahana teo tokoa izany ho Jehova Tompo betsaka ny alahilon'andriamanitra eto fa zao ry havana malala zany rehetrarehetra zany lava be raha toy izy atsika fa mba mangataka aminao mba vakiky ny Ezekila toko 4:12 atsiarovanao hoe aiza ny zavatra nataon'andriamanitra tamiko aiza ho aiza amin'izao fotoana izao nataoko aiza daholo rehefa fahasoavan'andriamanitra netiko nakaiza ny ositra nomen'andriamanitra netiko nakaiza le voninahitr'andriamanitra za le zay tsinitsinina taloha za ry havana teny amin'ny mpanao fa tena sarotra amiko zay tsy mety amiko zany za irehareny amin'ny tenako zany raha hoe avy amin'andriamanitra tao ny zavatra ety amiko ary amin'ny fotoana manaonao foana miala amiko ny zavatra avy amin'andriamanitra de tsotra tsy izao zavatra iainako izao tsony iaina androany te teny aminao andaotsika hiverina amin'andriamanitra satroko hitory teny ohatrany tamin'ny satroko ohatrany tamin'ny fialom-bavaka nalalaka be tamin'iny naadiny roa ary amin'ny toriteny amin'ny fotoana voafetra raha ny sitrapoky hitantarana momba ny Ezekila 20 saingy mandeha ny fotoana tsy haiko mila amin'ny fotoana fa za ry havana raha vao zavatra ohatran'io ny toriteny de satroko tena hiteny aminao eto foana fa ny fitiavan'andriamanitra anao io tsy takatry ny sainao io tsy haiko impiry anao zay niodina fa androany mbola tonga aminao ny ten'andriamanitra miverena ry Israely fa tsy hampanjomona ny tavako aminareo fa mamindra foa ho Jehova ary tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay ireo zavatra mitranga aminareo fahatezeran'andriamanitra eo fa reo afaka tsy ho tehirizin'andriamanitra raha tonga ianao androany kanefa kosa ekeo ny elokao fa tamin'ny Jehova andriamanitra ao ny iodinanao misy lehilahy anankiroa nanota tamin'i Jesosy Jodasy sy Petera i Jodasy tsy ny haika lasa izy nandeha tany izy nianjehan'ny eritrenina Petera nandeha teny an-dalambe nitomany mafy de mafy iny letra nanaiky nge Petera diso izy verenenao androany de teny hoe za andriamanitra za hiverina za andriamanitra tena hiverina fa ianao ihany ny andriamanitra de afao ianao io tsy délivrance ny ilaina aminao misy olona eto manana olana be tsy délivrance ny ilaina aminao fiverenana de fiekena hoe za andriamanitra diso manorena mihitsy voady fa tsy manisa za andriamanitra raha tafavoaka amin'ny tiako ty zao ny ataoko anao halleloia de vitanao ny voninahitran'andriamanitra miverena tadiovany amin'ny 5:12 misy hoe verena ry zazam-piodinao Jehova fa za ihany ny vadinareo angalako raha isa tanàna ianareo sy ro isa pokiny ka de hoetiko an'izy io na ianareo za mino eto amin'izao fahadarana zao mba misy an'izany alain'andriamanitra zany hoe raha isa tanàna de ro isa pokiny zany hoe raha tanàna ny verin-dalana mba isa anankiray tafaverina misy ino izy ty raha misy foko anankiray ny ala tamin'andriamanitra mba misy anankiroa tafaverina de mba eto amintsika ane zany mba ho tafaverina ane zay lavitra an'andriamanitra maherezy ianao tianao Jesosy za matoky sy mino fa namperanao zany toriteny netiny rahalahintsika Jonathan zany falikotsika verina somatsara ny connexion antsika de samy hitahin'andriamanitra nde ataontsika ty hery ty hitentsika mitoera atao amiko amin'izay Jesosy mitoera fa za tsy hiala aminao ntsony de voninahitra ho an'andriamanitra rery ihany halleloia amen maherezintsika Andriamanitro
taraintsika teneny hoe mitoera re jesosy teneny hoe mitoera re jesosy jerena amizay jesosy mitoera mpanampiko fanamasina tonga anao tsy verin-dalana tsony fiainanay moa jesosy ny tsisy anao aiza no ny alehanay anao ny antom-pandresena jesosy mitoera re raha tsika vavaka ravana zany izy zany de zany toro teny zany koa azao tsika hiteny androany hoe jesosy a mitoera am'izay ato anatinay ianao ve ravana tsy efa leo hoe manao divorce amin'Andriamanitra de miverina kely indray de misaraka kely indray de miombona kely indray tsy efa fotoana ve zao ry havana andaontsika iverina mahafinaritra nge ravana amin'Andriamanitra za ravana malala teneniko anao fa raha fiainana eny am'izao tontolo zao betsaka ny hitako tsy aka diplôma am'izany eto aminao nefa ny tanjoko ka hitataranao hoe zao na izao
fa ny fehny azoko lazaina anao dia zao tsy nafinaritra tany ry havana tsy nafinaritra manao jery todika ny fiainako ry havana fa mandalo fotsiny ihany ny fifarinana amin'izao tontolo izao mandalo sady vetivety ary mitondra loza mitondra famoiza-po mitondra fahampotehana fa ao amin'Andriamanitra ry havako malala intelo ngeza be mihitsy no tsaroko hoe nandanjon'Andriamanitra fa amin'izao fotoana izao ry havana rehefa mivavaka dia nieritreritra hoe Jesosy raha napoziko tsara ohatr' izao no miaraka aminao Jesosy tsy niandranao ny antso voalohany akory dia tonga saingy misaotra anao fa noho ny famindram-ponao ny mbola ohatr' izao ianao koa androany tenena hoe Jesosy za Jesosy za hanantona anao mandainga ry havana izay olona miteny hoe tsara ny eny amin'izao tontolo izao mandainga izay miteny fa mampahory ny mivavaka mampijaly ny mivavaka tsisy fifaliana ny mivavaka mampahantra ny mivavaka tsy marina zany fa raha hitady ny tena fiainana ianao fiainana be deaibe andao hivavaka fa ninoninona mbola fiainana izao tontolo izao sy ditra teneninao eto efa mandrezatra n'izany taloha ry havana malala fa nanao jery todika fa tsisy naharetareta amin'ireny raha lelovako amin'izao indry taloha za dia mba ohatra izao satria ao amin'i Jesosy tsara lavitra tsisy azo ampotahina aminy dia zavatra rehetra ny lalovako hatramin'izay ianao io tsy délivrance ny ilainao amin'ny fiainanao io fa ianao mitodika amin'Andriamanitra dia ianao miteny hoe Andriamanitra za Andriamanitra raiso fa hiverina ako halleloia mila miverina ianao fa rehefa miverina ianao nge dia ho raisiny ianao nge tena ho raisiny Andriamanitra nge ravana tsy miteniteny foana raha miteny hoe miverena fa ho raisiko ianao fa tena ho raisiny an-tanana ianao fa ianao aloha mila miverina dia miverena zany raha lasana baviko zany miverena fa miandry anao Andriamanitra tadidio tsy ohatr' izao ianao raha tsy Andriamanitra tsy ohatr' izao ianao raha tsy Andriamanitra taizana nisy ianao tsisy ny rarahanao niosokosina tamin'ny tany ny fiainanao ry havana malala fa nandalo Andriamanitra natoy izao anao dia keo izy dia tena intia tompo intia vavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay misaotra anao satria ny fahasoavanao dia voatory teto indray ny teninao ary mitery anao zay manome voninahitra anao satria avy aminao zany misandrata Jesosy dia raiso reto mpanomponao reto niza tonga manolo teny eto androany aza tsy arovanao kory ny fahadisoany Andriamanitra aza tsy arovanao kory Andriamanitra ny fahadisoany tsisy marina zay na dia ray azy fa fantatro fa androany ianao raha misy hiverina eto dia ho raisinao tokoa za mino Andriamanitra fa tsapandry olon'ireo fa tsisy fiainana tany amin'nisy azy tany ianao ampiseho azy ireo Jesosy fiainana be deaibe manomboka eto zay rehetra vonin'izy androany za tena natolana be mihitsy Andriamanitra ny vahaolanao dia izao miverena amin'Andriamanitra andratsika ao amin'i Jesosy tsara be ry havanao amin'i Jesosy tsara tsisy azo oharina aminy ary za eto miteny aminao fa zany na tsy misy zavatra hoe zavatra mamatotra azy antsony ka mila anaovako voady za mihitsy androany ny amatotra ny tenako amin'ny voady teny hoe Jesosy za hanompo anao mandrakizay dia mba ataovy zany androany dia miverena amin'Andriamanitra elao ny ratsy fanao rehetra elao ny zanak'Israely ry havana nitandrina ny didin'Andriamanitra ianao io mbola tokony hitandrina noho izany satria ianao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anao ka lasa zanak'Andriamanitra ianao tianao Jesosy misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoana androany ity misaotra ry fantatro fa mamangina tsirairay avy eto ianao ary dia misaotra anao tamin'ny connexion Jesosy misaotra ny amin'ny fandarina izay vita somatsara fa tena lehibe ianao tena makasitraka anao zay ary voninahitra dia averinay ho anao hatramin'izay dia mandrakizay ny devoly sy ny satana dia afaritro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingo ka dia litera ray ary tamin'ity androany ity tsy afaka tsaingohan'ny devoly zany fa tsy maintsy mamoha avy za tena ny ampony reto olo reto misaotra Jesosy halleloia amen hivavaka raha latojo amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tany tompo raha latojo ny tompo asitera dia efa ny tompo antsika tsirairay avy dia araka hivavaka rahatsika amarana fotoana ry Andriamanitra rainay io rahabetsaka Andriamanitra ny amin'izany toriteny za tena nampiorina anay nampahery anay Andriamanitra ary
manehoninao indray ny fitiavanao anay. Inona tokoa moa izay Andriamanitra, tsisy ny raharahanay anay Andriamanitra, tsisy nanao kombe anay ny Andriamanitra. Tena hoe marina ny teninao hoe lona tao anaty rahanay ny Andriamanitra. Fa izao tonga teto ny teninao hoe mbola araka ny tantaninao ny Israely Andriamanitra dia ny tenenao hoe miverena zazapioty ny tenodina tao anay Andriamanitra. Dia soa ihany fandraisinao Andriamanitra dia tena hoe voninahitra ho anao fa tena faly anay Andriamanitra, makasika ny fonay izany Andriamanitra. Dia tia risona anay Andriamanitra. Dia kinofiny tananao koa Andriamanitra ny firenenay. Anao Andriamanitra fa mbola firenena mpiodina koa io. Mbola betsaka Andriamanitra fa misy fotoana ihany kasihanao fa miova indray ny olona, mahazo valom-bavaka dia miverin-dalana indray ny olona, verina manota dia mibebaka dia avy eo manota indray dia miverimberina Andriamanitra. Kasio androany Andriamanitra araka an'izany toritenao izany tena hoe hiverina Andriamanitra ny firenenay ary horaiso Andriamanitra. Na dia hitanao ary Andriamanitra fa firenena tena malaza ao Andriamanitra ny famonoan'olona, betsaka mpangalatra resaka ny ady politika sy ny rehetrarehetra Andriamanitra. Tena ianao ny andamina izany rehetrarehetra izany Andriamanitra. Kasio manokana Andriamanitra ary tsy hainy fanainao masina tena hoe amoa Andriamanitra maso tena mba hiova, tena tsapa hoe antsonao Andriamanitra mahazo anazy, afa-tsy hoe anota dia hibebaka fa tena hoe hiverina aminao Andriamanitra, tena hoe ho zanaka anao Andriamanitra. Dia za koa Andriamanitra mitody amin'izay tsy manan-tsakafo. Hitanao Andriamanitra fa ampalahelo izy, ianao ny amin'iny Andriamanitra, tena hoe mavoky Andriamanitra ny eny an-dalana anaty tunnel sy ny karazany ireny Andriamanitra. Dia tena hoe ianao le ray be fity, ianao le mpianatra Andriamanitra, enganena ny aninjitra ny tananao Andriamanitra mba hamoky an'ireny. Dia mitodika koa Andriamanitra amin'ny izay any amin'ny hôpitaly eny Andriamanitra dia enganenao ny hikasika anazy Andriamanitra, satria mety tsisy fotoana intsony hinoana toritena Andriamanitra, tsisy fotoana intsony hitsoina mpanompon'Andriamanitra hitondram-bafaka Andriamanitra. Dia tsaroana manokana eto Andriamanitra, engane ilay balsamo manao avy karazana indrindra Andriamanitra, tena hoe hipaitra, tena hoe anala ny fery, anala ny aretina Andriamanitra, na dia aretina tsy azo tranona ny kansera sy ny rehetrarehetra Andriamanitra. Dia tena hoe enganenao ny anasitrana an'izany Andriamanitra, satria ray be fity ianao. Eo koa Andriamanitra izay any am-ponja, mety hoe any amin'ny toerana mety misy manidina, ohatra hoe zaza ny an-trano na ohatr'izany Andriamanitra hoe mihidy, ianao ny amahana azy Andriamanitra, afao amin'ny fatorany Andriamanitra. Dia engan'ny Andriamanitra tena hoe hivavaka amin'ny firenena. Tena mba hisy fotoana Andriamanitra tena hoe ho tonga saina io firenena io, satria betsaka Andriamanitra mbola avanay ao, tianay hibebaka, tianay fo ara-panahy Andriamanitra, anaraka ny dianay reto Andriamanitra. Misaotra ny masina tsara indrindra miasa Andriamanitra, miasa satria ny tanao mahery ny gazanay Andriamanitra, tanao mahery ihany ny anafaka izany firenena izany, ampiova an'izany firenena izany Andriamanitra. Dia misaotra ny masina tsara indrindra, nahitra dia ho anao sandratana dia ho anao ihany koa Andriamanitra. Fa nisy tsy voaton'ny vavaka Andriamanitra dia enganenao ny anatanteraka izany amin'ny famondroanao lehibe sy mahagaga. Ina ianao Andriamanitra. Aleluia. Amen. Aleluia. Misaotra betsaka ny rahalatoditsika eto anatin'izay vavaka izay dia manao velomanao ihany koa ny ohatrakely fotoanantsika androany. Misaotra anao hatrany hatramin'ny farina dia efa miraika ambin'ny folo ora sasany latsaka ary izao tahian'Andriamanitra izao tsika rehetrarehetra izay anaraka vavaka hiaraka aminareo avy eo mbola mananatiny indray tsika rehefa hoe vavaka hitolona misy entina-bavaka sy ny sisa. Dia misy vavaka tsika androany rakizy ao amin'ny gropy ao amin'ny mpitondram-bavaka sy ny gropy izy dia hiaraka tsika rehefa eo. Za kosa amin'ny fotoananao raha pitso ohatr'izao raha mbola sy tonga Jesosy dia hoety tsika amin'ny 7 ora alina www.andramakaizao.com afahanao mihaino ninjapeo aky radio herinao zao toriteny zao raha pitso amin'ny 10 maraina. Fa amin'ny ray maraina amin'ny 4 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina misy toriteny eto. Amin'ny ray atoandro amin'ny 4 ariva amin'ny 7 ariva ary amin'ny 10 ora alina dia misy toriteny koa eto. Dia maherezy tsika rehetrarehetra. Possible raha pitso indramitsika mampionina mety misy fotoana amin'ny atoandro, amin'ny maraina na amin'ny après-midi mety misy test kely atao mety anao live hirahira kely eo izy dia azakahaka nareo testetsiaka ny connexion antsika. Dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra. Raha pitso anentana gamanela fa aloha androany efa lasa fotoana samita in'Andriamanitra daholo voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany Saotra anao hatrany hatramin'ny farany raha pitso indray manoroka masina ozy pasitera Rondro izay samita in'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Haleluia. Amen.